Velom-pisaoran'Andriamanitra mandrakariva isika ry havana malala satria nomen'Andriamanitra tombom-pitahiana indray miaraka eto amin'ny alalan'ny fanahiny masina dia feno ny fitantanany ary omeny tsy ambaratelo ny fiahiny. Miaraba ndray aman-dreny, miaraba ny zoky sy zandry, miaraba ny tanora tsiraray avy, samy ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra ny isika mianakavy. Iaraka ivavaka isika mialohan'ny hanombohany izao fotoana izao. Ry Andriamanitra masina indrindra izay any an-danitro, velom-pisaorana anao ny fonay noho ny fitariana sy ny fitantanana nomenao anay nandritra ny fotoana rehetra, ka nananay anjara fiankofana eto anatrehanao. Midera misaotra izahay, engeneka toy ny anitra manompofony eo anatrehan'ny seza fiandriananao, ny fisaorana sy ny fankalazana tolotray. Amin'ity androany ity dia indreto izahay, maneho ny tsy fahatanteranay mamelany elokaira eo. Ary mamindrafo aminay ihany koa ny amin'ireo toetra izay mpahazo anay, izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Amin'ity androany ity dia andinika ny teninao izahay, engene nokatra ny fonay sy ny sainay ianao. Alalanay ny tsara indrindra amin'ny alalan'izany teny izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Sanatria tsy fampiratiana ny kristianina ny fiangonana. Lohateny mavesa-danja ity nofidiana ity. Satria amin'ny vaninandro ankehitriny dia raisina toy ny hoe fampiratiana olona mendrika ny fiangonana. Atsangana ny fiangonana dia ampidirinao avokoa ny olona manana toerana miavaka eo anivon'ny fiarahamonina, ny mpanambola, ny manana toerana ambony, ny manana ny aja mamboninahitra. Ary rehefa izay no hita mandrafitra amin'ny fiainan'ny fiangonana dia lazaina manao hoe io ka fiangonan'Andriamanitra, fiangonana tsara io. Nisy fotoana tany am-pitan-dranomasina ry havana malala, izay nijoroany reto fiangonana roa samy hafa ireto. Tsy ho lazaiko ny anaran'ity fiangonana ity, fa ity fiangonana anankiray izay makadiry vita amin'ny rafim-bato tsara tarehy ity, dia miorina eo amin'ny toerana lemaka izay misy ahi-maitso tsara indrindra. Ary misy fiangonana kelikely kokoa, tsy dia ratsy manahoany iry mifanatrika aminy fa lavidavitra kely, somary avoavo toerana. Fa ny mahasamy hafa an'ireto fiangonana roa reto dia izao, ity anankiray voalohany dia olona manan-kaja sy manamboninahitra sy manambola no natao andrafitra ny fiainan'ny fiangonana, ka ireo izay tsy manan-kalahatra amin'izany, zany ambanimbany fananana na hoe tsy manana ny maizy azy eo anatrehan'ny fiarahamonina, dia tsy no ekena ho isan'izany kristiana ao anatin'ity fiangonana ity. Ary nagaga fa tsy omby aza ny parkinina eo anatrehan'ity fiangonana ity, fa fiarakodia avokoa miainga ny fiangonana, ny fanatitra na ny rakitra atao indray mandeha fotsiny, dia efa manahoana ny fahabeny izany, ary mirehareha mihitsy ny amin'ny fananany amin'ity fiangonana ity reto vahoaka ireto, ka izany ka fiangonan'Andriamanitra mandova fitahiana. Andriamanitra tsy Andriamanitry ny fahantrana ny Andriamanitray, ary Andriamanitra izay tsy Andriamanitry ny fahosana. Jereo ane izahay manana ekipa sy manana kristianina tsara indrindra. Etsy andanin'izany nefa
de misy indray ilay fiangonana kely zay nyresantsika ilay fiangonana faharoa zay anisan'ny tena miavaka fa vondron'olona izay osaosa ra-pivelomana kanefa na izany aza tsy tena mahantra akory raha ampitahina amin'ity voalohany dia hita mihitsy hoe misy fiavahana ary satria mifanatrika ireo fiangonana roa ireo dia ohatra ny fampitaha mifanondromolotra azy angamba ny ety anankiray le ray voalohany manondromolotra ny ry faharoa fa ny tena tsy ambaratelo ngeza be dia izao manana fiainam-panahy matanjaka ity faharoa. Nandeha ny tantara herintaona, roa taona, telo taona, efatra taona, dimy taona, nikapoka hatreo amin'ny fahafito taona. Fonga natanteraka ilay fiangonan-dehibe anankiray. Satria tsy olona vaovao fony tao, fa olona mifanenjika. Rehefa tsy nifanenjika tamin'izao tontolo izao intsony dia izy samy izy tao no samy nifamolavola ny tena toetrany, izay tsy toetran'Andriamanitra akory, ka nahatonga azy ireo mifanipaka toy ny valalan-karona, ka nahatonga fampitehany ny vaky roa, ny vaky telo, ary ny fahavalo taona nisiny aza dia tsy nisy niangona intsony ity fiangonana ity. Le anankiray faharoa lasa nyroborobo be, ary namantatena ny sasany teto amin'ity fiangonana ray voalohany. Dia ny hevitena sy nandiny tena inona no anton'izany, nahoana irila nitondrona molotra no mbola manana ny maizy azy, ary dia teo ny namoaka tsoakevitra ry havana malala fa noho ny fianteherany be dia be amin'Andriamanitra no nananany antoka fa tsara izy. Eto amin'ity fotoana ity ry havana malala dia nasongadina mihitsy hoe tsy fampiratiana kristianina akory ny fiangonana. Izao mantsy ny voambara ao amin'ny Matio 7:4 Matio 7:4 ka ny 4 dia mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nanao fanoharana hafa koa izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray namafy vo tsara tany an-tanimbary. Ary raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny toerana anankiray izay samy isin'ny tsiparifary sy isin'ny vary. Magaga ny fiangonana dia toerana misy ny saranga maro dia maro. Samy manana ny aretiny izy io, samy manana ny toerany izy io, toetrany. Ary ndraindray aza isika dia mety eritreritra ny hoe ny aretiko raha ngamba tsaratsara kokoa ngamba noho ny aretinao. Ny ohatra ny mifaneo indray ny tena toetra sy ny fahasalamana izay ao anatin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Ny fiainan'ny fiangonana dia tsy fampiratiana hoe toetra nyatsy tsara taresy, ny akanjo, jereo ny akanjo nyatsy. Tsy ary havana malala, fa fiainam-panahy olovana amin'ny fankanesana ny an-danitra no kendrena ao anatin'ny fiangonana. Toerana anankiray toy ny hopitaly ny fiangonana. Dia samy tonga ao avokoa sika mitondra ny fahalementsika sy ny tsy fahamendrehantsika. Ary rehefa tonga ao sika dia amboarin'Andriamanitra araka ny mamety azy. Misy angamba mararirary mafimafy kokoa noho ny sasany, ary misy angamba mety eritreritra ny hoe zao toy izao na toy izany. Havana malala, samy manana ny maizy azy ireo satria hopitaly anankiray isika. Ity hopitaly ity moa dia hopitaly ny famonjena. Hananana ny fanafodin'ny fiainana mandrakizay. Misy tsy maintsy ho tsindromina mafimafy kokoa noho ny aretina mahazo azy. Misy tsy maintsy ampandeferina kokoa noho ny hafa. Ary misy manao dia sy ezaka mafimafy kokoa noho ny sasany aza. Izany ny mahafiangonana ny fiangonana. Fa ny zavatra miodikodina ankehitriny dia izao, manana fironana isika fa arakaraky ny
nanana ny olobe ny toerana ao anaty zany fiainan'ny fiangonana zany a no ankasitran'andriamanitra azy tsy ariavana malala tsia de tena tsia fa ny fiainam-panahy zay tian'andriamanitra ho iainanao ivelomanao io ny mahasarobidy ny mahafiangonana ny fiangonana manana ny tsy fahatombanana angeny fiangonana de toy izany ihany koa ny fiangonana am'izao zay hitantsika matetika ao kanefa ho tadidina fa tsy misy fiangonana manimbana manakorontana ny vato fehizoron'ny fahamarinana tsy natao anakorontana ny vato fehizoron'ny fahamarinana akory ny sy ny fiangonana hoe Jesosy zany lay vato lay niorenan'ny fiangonana le fandresahantsika ny mpianatra natao fanorenana ampiakarana ndrindrina lafindrindrina rehetra ary Jesosy Kristy ny vato fehizoro ny fisitsika ankehitriny de tsy natao handrava ny rafitra izay napetraka Andriamanitra hatrany amin'ny fotony fa raha izany de tsy araka an'Andriamanitra isika ao amin'ny Efesiana 5:5-5 de mivako toy izao ry havana malala tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany amonjy azy mba ahamasina azy amin'ny nanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy mba ho masina ny fiangonana eto dia te ampifantoka ny fijery ary havana malala angamba mety misy olobe miaino an'izao resaka izao na mety misy mpanambola ihany koa miaino an'ity fandarana ity fa eo anatrian'Andriamanitra de tsy ho tombanana velively ny fahamboniana ara-pirazanana eo anatrian'ny fiainam-piangonana fa ny fahazahoanao antoka fa hovonjena ianao ry havana malala raha hain'ny olona anankiray no mametraka ny tenany satria olobe eo amin'ny tanàna na olona manana ny maizy azy eo amin'ny sehetry ny fiainana ny fananany fiangonana an'izany olona izany de ho fanotra lehibe ampisonotra ny ajan'ny fahamarinana ny fahambonian'ny fahamasinan'Andriamanitra de ho fahasoavana ny lalan'izany fiangonana izany fa raha hametraka ny tenany kosa ho toy ny firehareana dia tsy misy ilan'Andriamanitra an'izany na kely akory aza eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ilaina ny mandiny tena ilaina ihany koa mametraka ny tena fa ity zaho ity anahoana tokoa raha ho avy Jesosy Kristy ity firehareana ny momba ahy ity betsaka ny ahitantsika fa misy firehareana fotsiny ny ahitana ny ajan'ny olona anankiray anatin'ny fiangonana satria mandritry ny herinandro izy inona ny tsy ataony inona ny zavatra ratsy izay tsy efa nandramany ary hita fa toizany mandrakariva fa rehefa tonga ny fotoana ankanesana any am-piangonana de ny antratrany baiboly toy ny hoe hosaronana ny akanjo-pahamarinan'ny Kristy ny eloka rehetra ka rehefa tonga ny fotoana herinandro indray atsipy ny tenin'Andriamanitra dia io indray fa manao ny asa ratsiny ry havana malala nanolotra ny tenanao anao Andriamanitra Jesosy Kristy satria ho masina tsy misy pentina ny fiangonana izay naorin'Andriamanitra tsy ho fampirantiana ny rentirenty akory ny lazan'ny fiangonana fa ny fampifandrindrana ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay anananao somary averiko ihany fanatitranterana raha ny firentirentena no entina ireharehana ny mahambony ny fiangonana anankiray dia zero izany ry havana malala aotra fa raha ohatra kosa ka hain'ny olona no mametraka ny tenany mba ho fampandrosoana ny fiainan'ny fiangonana no ipetrahako amin'ity toerana ity ka ny fananany rehetra ny vola sy ny famboniana izay ananany
dia ampiarahany amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ileferany amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary handraisany ihany koa ny tsirikevitra ara-panaka mety hovan'Andriamanitra izy. Izany fiangonana tonga lafatra ho tonga amin'ny fiainana mandrakizay izy, handova ny fitahiana miaraka amin'Andriamanitra izy, ary ho todi-soa rehefa ho avy Jesosy Kristy dia andova fiainana sy fitahiana izany olona izany. Izany fiangonana izany. Ny faniriana dia ahay andray anie. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny tsiraray avy amintsika ao anatin'ny fiangonana dia ho fifaliana mitohy, fifaliana tsy maintsy ho raisina mandrakariva izany rehetra izany. Andriamanitra ny fahasoavana hitantana antsika, ombany tsiraray avy, ka anome tompo-pitahiana eo amin'ny androm-piainana mandritra ny fotoana izay omen'Andriamanitra antsika mandraka ankehitriny. Andriamanitra ny fahasoavana omba antsika. Amen. Ry tompobe famindrampo indrindra sy masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao indray izahay satria nomenao tompo-pitahiana nandray ny lesona sarobidi tamin'ity androany ity, ka nandray izany lanja tsara indrindra izany mba hitondranay tena toanao Jesosy io. Betsaka ny lesoka izay tianao ahitsy eo amin'ny fiainanay, ary ezaka izay andamina ny fomba fiainanay eo anatrehanao. Meteza tompo tsaro hitoetra ao anatin'ny fonay sy ao an-tsainay, ka naizanaiza misy anay dia ho vavolombelonao izahay. Midiran-tsehatra ihany koa amin'ireo izay liana ny ain'ny teninao tamin'ity androany ity, ianao no hibaiko ny fiainany amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Mirary soa sy fanantenana mandrakariva ary mpiaino malala, ka ny soa sy ny tsarany ho amintsika tsiraray avy nandre izany afatra izany. Mandra-piona ary mandra-pitafa indray.